Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifanina lehibe indray raha lasana vavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao iarabanantsika tsirairay avy izay tratranso eto ao anatin'ity vataharantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia faly be ny tenanay miarabana rehetrarehetra izay tonga eto miaraka aminay nanapa-kevitra hiaraka aminay eto indray amin'ny alina ity fampahery amin'ny alalan'izao fandarana izao ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka dia tonga soa isika mianakavy raha androany no vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa zao atongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ka dia maharetatra amin'ny falany araroty ny fotoana mbola fahanao mihaino tenin'Andriamanitra fa miteny foana hoe aorianao ondry havana dia tsy ary tenin'Andriamanitra intsony ny olona, hitady ny olona fa tsy ahita, te andre ny olona fa tsy afaky ny aheno intsony. Ka zao aloha mbola misy tenin'Andriamanitra alohan'ny atory ianao mbola maheno tenin'Andriamanitra iso fahasoavan'Andriamanitra ho anao zany amin'ity androany ity. Dia tonga soa ianao tsy kisendrasendra natongavana eto, tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Maharetatra amin'ny farany. Dia tompontsika izay fampaketo raha nampavintsika Kodaniela vao Belzika no niditra voalohany teto androany. Isika moa izay miditra voalohany dia Menatsodrano mahafinaritra be. Halleluja. Ary raha nabavy Kodaniela Menatsodrano dia miaraka misitraka aminazy amin'izany tsodrano izany nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman. Halleluja. Ty ary ny tsodrano Jeremia 1:30. Halleluja. Jeremia 1:30 raha nabavy Kodaniela izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehovah tsara ny fotoamanino sy ny fandatsahanao ranomaso fa izy valiny tokoa ny ataonao Jehovah ary ody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo ireny. Inona moa ireny? Ny zanakao izay rehetra anao. Halleluja. Eto misy fotoana babo ny fahavalo izay rehetra anao, na ny zanakao, na ny fanananao, na ny aminao manoka. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra tsara amin'izay ny ranomasonao fa izy valiny tokoa tsara ny fotoamaninao sy ny fandatsahanao ranomaso fa izy valiny tokoa ny ataonao hoy Jehovah. Halleluja. Amen. Ho an'ny Kodaniela sy nareo rehetra izay voatonona teo zany. Halleluja. Amen. Kodaniela Belzika niditra teo Erika Rack France, Rantanely Marie Charline Madagasikara, Tina Rakotoarzaka France, Angèle Pagès France, Tainy Tompo Tony Jesosy mandrakizay Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Marina Terrain Canada, Antra Clarisse Madagasikara, Zamina Camaradin'i Jesosy France,
Marina Tiana Canada efa teny keo Bertsava Koweït Soameva France Valérie Touf France Mario Angela Oman Niana Mayensu Italie Thierry Amboaramiel France Lovlitina France Andondji France ihany koa Fabiola Zanakadapa Koweït Lovlitina France Liza Tizanile Madagascar France Mario Hortensine Koweït Asiny Apostole Madagascar Jesosy Pandresy Madagascar Mario Hortensine Koweït Sandolan Jesosy Koweït Miriam Andriamanala Madagascar Boudra Volmoy La Réunion Tongasoa Aingrolina Rodriguez Arabie Saoudite Tongasoa ihany koa Tongasoa daholo tsika menakavy Razanjo Sylvie Arabie Saoudite Tongasoa ihany koa Kodany efa niteneniko teo tsisy isaorana misaotra anao ihany koa dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra Asany Apostole Madagascar Ingrid Rina Solo France tahiny Jesosy tsika menakavy Alléluia faly mahita anareo dia faly miaona aminareo iriko fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity Alléluia melo azandreza andalo tsika melo aniresadresahana andalo tsika ametraka amin'ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra andalo tsika hivavaka tsika ho an'ny firenena hivavaka tsika ho fanombohana andao ampandrotsika anabavintsika Marina Tiana ao Canada izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity tany tompo ranavavy Marina Tiana anao ny fitenenana miandry kely tsika tompoka azafady Tain'ny tompo pastera dia tain'ny tompo sika mianakavy dia faly miarahaba anareo ny izay ao amin'ny grupy Kerobim amin'izao nahavitantsika ny Pentecoste izao. Faly ihany koa miarahaba antsika rehetra tamin'ny fanamasina izay noko fa nirotsaka tao amintsika rehetrarehetra. Ndao ary tsika hivavaka ho an'ny fandaharantsika androany. Andriamanitra intony izahay tonga eto indray hivavaka. Aka ny teninao mba azo hery. Saotranao noho ny fanahy masina narotsaka ao anay tamin'ny omaly. Ary faly izahay Andriamanitra tonga eto. Handray ny teninao. Faly handray ny zavatra rehetra izay nomaninao anay anio. Ka mivavaka izahay Andriamanitra ataovy ahazo izany teny izany ary hovoky ahazo hery amin'izay rehetra izay tenenin'ny mpanomponao eto androany. Inoko Andriamanitra fa ianao ny aro ny zavatra rehetrarehetra ny fitaovana izay ampiasainay anio manomboka hatrany amin'ny kely indrindra ao anatin'izany fitaovana izany ka hatramin'ny fivoahana izany eo amin'ny olona tsirairay dia ianao ihany koa ny ametraka ny teny izay ho tokony ho tenenin'ny mpanomponao mba ho tafita soamantsara izany ary mba ho voaray soamantsara ny olona rehetra. Izany ny vavaka ataonay Andriamanitra izany ny vavaka ataonay Jesosy ka mba ampitao amin'ny Jehova tompo raintsika any ambony any. Alléluia. Amen. Alléluia. Mahafinaritra be kosa izay vavaka izay ampitao amin'ny Jehova ao. Ndry mahafinaritra be kosa izany vavaka izany tiako be izay avalenao an'izay avalenao an'izany hoe mba ampitao amin'ny Jehova ao Jesosy izany vavaka izany. Ndao tsika ohatr'izany foana tsika efa mivavaka fa marina tokoa Jesosy mitondra ny vavaka tsika eo amin'Andriamanitra. Ny anjely mitondra ao dia Jesosy. Mahafinaritra kely hoe mba ampitao amin'ny Jehova ao. Alléluia. Jesosy noheriko Koweït misaotra ny ranambavy Marina Tiana dia Andriamanitra manakaiky soavana manafy anao dia mitombositra dia mitombofa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranambavy Marina Tiana. Alléluia. Amen. Jesosy noheriko Koweït Sandola Koweït Côte Léonie Fernanda Victor Arabie Saoudite Kadaka France Nassimi Koweït
Angelina Diamant Chine, Mampionina France, Jessica Patitsi France, Général Andrenasolo Chine, Halleluia. Tsiry Amboaramiel France, mahakasika kely le vavaka. Miry asy soa meva tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleluia. Voninahitra moa an'Andriamanitra ry havana malala fa dia vita somatsara ny pentekostintsika tamin'ny alahady teo. Tena mahafinaritra, tena mahafinaritra ny fotoana. Tsy dia lava moa ny fotoana satria tsy nisy toriteny. Tsy nisy toriteny ny fotoam-bavaka pentekostintsika tamin'ity satria nianoka tanteraka tena natao tanjona mihitsy ny tao anatin'ny vavaka. Iaina tao anaty fiainam-bavaka be dia nanomboka tamin'ny fietsika nanomboka iny tamin'ny 20. Nanomboka tamin'ny 20 teo nanomboka dia tapitra tamin'ny 2 tany. Sa ahoana moa izy iny ndraiky izy tsy adidiko. Dia tena nianoka tao anaty fiainam-bavaka fotsiny tsotro izao. Dia namangy tokoa ny fanahy masina. Halleluia. Ary dia nilatsaka tokoa ny lelafo. Lela mitarehina-afo. Halleluia. Dia samy nandray ny anjarany. Halleluia. Samy nizara ny fahatsapana teo moa. Dia mahafinaritra fa tena tsy mba diso anjara antsika tao fandarana andramoka izao tamin'ny pentekoste iny. Io moa ny tena pentekoste ara-baiboly raha isaina tokoa ny calendrier amin'ny baiboly dia iny ny nataontsika tamin'iny no tena pentekoste ara-baiboly fa tsy ilay amin'ny alahady ho avy izao. Raha tena isaina tokoa ny raha tsika lazaina tany fampianarana moa ny dikan'io pentekoste dia ny 50. Ka ny 50 raha nanaraka ny pasika jiosy izany ara-baiboly tsika dia tsy maintsy tafatorina tamin'ny lahady iny ny pentekoste. Tiako lazaina hoe aza gaga nareo raha pentekoste hafa ataon'ny olona fa aza isalasalana fa ara-baiboly ny pentekoste izay nataontsika. Nahafinaritra. Tamin'ity moa ohatrany tsy dia maro takanisa taona ny tonga taty atokantramonay izay azo eritreretana ihany hoe misy antony tokoa satria maromaro programa tsika eto amin'ny groupe Gemaresy. Groupe Gemaresy moa izany no tena mpatonga mankaty aminay sy anareo izay eto Frantsa eto amin'ny Paris sy ny manodidina ao. Dia nisy tsika tamin'ny pasika tsika maromaro ny tonga. Dia tamin'ny avy eo nefa tsika nisy an'ilay mariazy ndranabavintsika iaina dia mbola samy tany daholo ihany koa izany hoe déplacement daholo izany. Dia ianareo moa tsy miaraka amin'ny vadinareo fa matetika ny anabavy daholo ny eto dia azo antoka fa mety maromaro ihany ny fisarahana raha mbola nangataka tamin'ny ramose indray lasa indray izay dia hanao pentekoste dia comprendre tsara mihitsy izay mivady hoe manina moa izy ity tsy dia betsaka amin'ny tamin'ny pasika nareo ny tonga. Vitsy ny tonga fa tena hoe tena nahafinaritra tena nahafinaritra. Tena marina tokoa tsy nihabetsaky ny olona no jeren'Andriamanitra fa tena ny fo mangita eto. Nareo koa tao amin'ny Zoom dia betsaka niaraka taminay tao. Tao anaty Zoom ny ankabeazany izay tsy tonga taty tokantrano dia tena fifaliana. Izany hoe dia tena natsapa hoe tena anisan'ny pentekoste tena nahafinaritra anahy io pentekoste na ny fiarahana tonga taty na ny fiarahana tao anaty fotoam-bavaka tena mahafinaritra, tena mahafinaritra, tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra. Mahafinaritra be ny fiarahana taty tonga taty daholo ny ankabetsahany. Tao ihany aloha ny olona izay vao tonga taty raha nabavitena kotorazako izay vao taty izy mianaka kely. Halleluia, nahafinaritra. Ary Jonathan taty, ry Tojo taty, ry Rosemina taty, ry Felana Rakoto, ry Falilay Ritovo, ry lalan'ny Fontaine lalan'ny Irina. Izy koa no mbola tsy voalazako teo. Ry Eliana miariliana mivady niaraka tamin'ny Ludo. Halleluia, nahafinaritra, nahafinaritra ny fiarahana. Tao anaty pentekoste koa moa tao anaty fotoam-bavaka dia tena hoe tena namangy ny fanamasina, tena namangy ny fanamasina fa dia maromaro ny tahaka ireny ary irariana mba mbola tsy tokany amin'ny raha hoanin'andro Jesosy mbola nao pentekoste indraitsika amin'ny herintaona. Halleluia. Dia izao sady tsika dia efa hiomana amin'izany sady. Raha nambavy efa tsy tonga, efa tokony ho tonga ihany fa noho ny antony manokana tampotampoka
dia tsy afaka tonga izy nalelo azy mihitsy izy efa nilaza fa ho avy fa ao aoriana zokon'ny ao aoriana manetsa be mbola ho avy ny fomba fitentsika malagasy zay. Alleloia. Dia izy koa mbola tsy narabaiko teo Marie Angela tonga soa marina koa zay tena mampionina izay. Makasitraka Lovelitina France dia tsy hoe marina koa fa tena marina mihitsy tena mampionina teo. Samy manana ny fomba ny fivavana moa fa marina mihitsy Jesosy koa tonga dia Jesosy mihitsy dia vavahantsika. Dia Marie Hortensine Koweïty, Tinara Kotoarzaka France. Alléluia. Kikerandrina Solo Madagasikara, Razana Monika Koweïty, Soame efa narabaiko teo, zany fity zany fotoana koa tao izy moa atao trano ihany tompotrano be moa tsy ho ao fa izy rahavavy koa tao anaty fotoam-bavaka nafinaritra. Sarotro foana ao izy ranabaviama Pentecoste tsika rivotra hafa mihitsy. Halleluia. Samy mizara ny fahatsapany moa tao fa zany hoe ho tantarainareo dia tsy hampino anareo satria tsy niainanareo ilay izy fa dia nafinaritra ny fahatsapany. Samy nanana ny fahatsapany ny tsirairay avy. Samy nanana ny fomba namanginy fanamasina azy dia tena hoe tretrika nafinaritra. Itody Raoul France tonga soa isika mianakavy. Voninahitro n'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahany Pentecoste za manokana dia tsy nisy fandarana moa tsika mano no ny arerahana kely satria dia somary reraka koa nanomana n'iny sy nateraka an'ilay Pentecoste dia tsy nisy fandarana tsika maro. Misy indray tsika aloha androany irariana izy foana amin'ny somary nefa tsika mety tsy hisy ny antony Josady dia efa milaza fa manana rendez-vous any Paris ny zanako pity dia zany tsy maintsy hitondra anazy any rendez-vous tsy maintsy rendez-vous important be tsy maintsy ataony any Paris. Ka tsy haina ho tafaverina alohan'ny fotoana izay mianaka tsy tafaverina moa dia efa tonga dia sao dia efa mampilaza fa mety possible tsy hisy fandarana amin'ny zoma fa hiezaka ihany nefa ny anatratrarak'izay azo atao dia raha tonga dia misy antsika. Halleluia. Inona ary ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo? Ndao mba hijory vavolombelona indray tsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Halleluia. Amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tsika dia hanao hira anankiray tsika dia anatin'izay hira izay tsika no hanoratra tsy atao lavabe fohifohy ihany hoe inona mba fahasoavan'Andriamanitra no raisinareo azonareo zaraina sy tantaraina androany fa ny aloha dia androany ary havana malala tena hoe tena tokony hanahirana ny programako, tena tokony hanahirana ny programako nefa ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena nalaminy taka an'ireny mandamina manao puzzle ireny mikorotana ny programako androany fa tena nataotry nalain'Andriamanitra ty atao eto dia ty ataoko eto satria ty mbola ataoko eto tena nahafinaritra fa tsara Jehovah, tsara Andriamanitra ary mahafinaritra ny mivavaka. Izay niany ijoko avombelana hoe tena nalamin'Andriamanitra programako izay tena tokony faran'izay nikorotana androany ho azy ny voninahitra ho anazy ny saotra sy ny dera. Halleluia. Anao hira anankiray ary tsika dia ao anatin'ny hirinareo manoratra izay zavatra faniriana izay zavatra fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tianareo atao soratana dia andao antsika hira anankiray tiako be ty hery ty ohatry ny tamin'ny sabaty izy ty nataontsika restitution tamin'ny herin'ny sabaty dia mba tiako atao indray androany no finaritra atao ilay tsika rehetra. Amen. Ani maganeira
eo an-tananao ianao no mpanefia ka esory ireo fako ongoty ireo vato mba ho tany tsarane tany manganena eo an-tananao ianao no mpanefia ka esory ireo fako ongoty ireo vato mba ho tany tsarane ekeko aminy fo ny fanamboaranao efeko na de marary fa teo tonga fanaka ombembonina iza ao amin'ny fanjakanao Montanha la venuna che suave nonna ti mi fanno in massinau mandrakuta io non mappa miragia Montanha la venuna che suave nonna ti mi fanno in massinau mandrakuta io non mappa miragia e che comandi mi fu mi fanno amare mai e fico nade malari fatevo tonga fanaka unebunira icha awangi fanzakanawa e tengo amini fu mi fanno amare mai e fico nade malari fatevo tonga fanaka unebunira icha awangi fanzakanawa fatevo tonga fanaka unebunira icha awangi fanzakanawa fatevo tonga fanaka unebunira icha awangi fanzakanawa Halleluja. Mahakasika biana foana hitanareo mahakasika indrindranako an'iny iriny eo amin'iny le farany kely iny mihitsy. Le farany kely nefa lasa tonga fanaka dia mamirapiratra kely iny tena mandona ny foko foana iny isaky mahita an'iny aho mieritreritra an'izy hoe ndry raha mba tahin'ny tompontsika dia mba lasa ohatran'iny so tsika ohatran'ny tanontany mahaka kely rehetrarehetra tefitefen'Andriamanitra isan'andro reto dia mba ho tonga ohatran'iny anie za sy ianao. Halleluja. Amen. Dahora maky kitsona vavolombelona tsika ohatra misy izy ako misoratsoratra ao. Halleluja. Hoy ny ten'Andriamanitra ozy izy mampiona hoe faly be mihitsy andro any izy fa nisy commande entana nataoko izay
ilaina raha-pitso maraina le izy tonga ny mailina maly hoe nisy olona ny livraison de hotard nivavaka hoe raha hoe fantatra ao a Jesosy fa larobinilako aniny da ilaina Jesosy fa livre androany ihany le entana aleluia tsinjatsinjaka mihitsy mampionina aleloia tsara ny tompo a nanetanao arengery avana tena any amin'ny toerana misy ataon'Andriamanitra misy livreur tsy mahatombona mihitsy any satria izy ny tanana ozy Andriamanitra ty a ozy Jesosy ty a ny zanako fa livreo ainga halleloia ozy erika hoe de raiko Jesosy fa vita somatsara ny zavatra rehetra zay nataoko halleloia amen ozy izy Jonathan de raiko Jesosy fa nahita fahitapity tamin'ny mpiaramiasa aho mary mahafinaritra be anazy ny miaramiasa amiko de mba irino hoe hijanona foana amin'ny zareo za hiasa misaotra betsaka kosa ary tsy fitondranareo ambavaka halleloia nanahoana ny asa Jonathan tamin'ny zoma tokony hiasa fanatak'alony a zaho izy anao Pentecoste de lasa nandeha tamin'izao fotsiny zay le hoe zay mahafony ainy mahameriny ainy noho ny aniko de ho velona halleloia misaotra an'Andriamanitra tena misy aminareo ngery avana tena mahavarina ny finoanareo eto amintsika zao misy saranabavy tsy haiko na hijoro avombelona ihany izy raha tsy voasoratra ny ratsy ao izy de zany no tena hoe misy fijoro avombelona ohatr' zao misy ranabavy eto a talohan'ny Pentecoste iny tany amin'ny agence izy de talohan'ny Pentecoste izy mahita asa foana misy olona maka asa fa tsy mety mandeha mihitsy izy fa maninona tsy mety mandeha izy satria ozy hoe tamin'ny pasika ozy izy pastera be asa be de mba tena te haka tsirony an'le Pentecoste amin'ity ozy izy fa za tsy andeha hiasa de misy maka asa zany fa afony noho ny inona noho ny fitiavany a te hitandrina hiakalaza Pentecoste hoe ampila mihinana tsara eto ambavaka pastera ozy izy mba hoe sao de lasa ozy izy reny asa reny a de avy eo tsy ahita sonjy ahoana ny impossible an'izany no Jehova anao Pentecoste avy eny tsy nandehananao mahita tsara lavitra no ino ianao mety nambavaka izy talohan'ny Pentecoste laviny daholo zay asa tonga le Pentecoste vita ny Pentecoste vao vita ny Pentecoste tonga de nanisy ny andro izy nahazo asa ary tena nijoro avombely izy zany tena valom-bavaka Pentecoste izy asa tsara tena hoe tena mahafinaritra ny asa halleloia zay nge hoary avana le teniko anao ianao raha Andriamanitra nataonao loha laharana tena tsy mbo avelan'Andriamanitra ho vody laharana ianao fa tena atao amin'ny loha laharana koa de maherezy mahafinaritra ozy izy body ravolomboangy misaotra Jesosy tamin'ny fiarovany androany ozy izy a any Menakavy na de tsy ampy aza ny torimaso de nomeny hery sy tanjaka fahasalamana foana vita ny asa ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahafinaritra zany ozy zay pazay zay misaotra an Jesosy androany fa nomeny fotoana afaka nitondram-bavaka olona mahafantatry ny fahazaran-dratsy halleloia tsara ny tompo eme manampitsoa tahin Jesosy $100 halleloia soranao izy Andriamanitra fa nikorotana kely ny asako androany fa de naina Jesosy malala fa nanampy a de vita tsara ary ny tombo fahitapity taorian'ny Pentecoste halleloia voninahitra ho an'Andriamanitra halleloia mahafinaritra ny tontolo androko androany de isorako an Jesosy fa tonga somatsara ato an-trano za avy any Francfort ary nanarika Pentecoste tany France tadoatra nanidina zany za teny ambony fiara ka vetivety kely de tonga tsy tsapako mihitsy ny alavitry ny lalina fa vetivety de tonga sady isorako azy ihany koa fa afaka nanarika kiavitra sy afaka nitarika kiketsemane androany de nahazo hery ara-panahy be halleloia tsara ny tompo tainy Jesosy pastera Menakavy kely misaotra ny Jehovah Andriamanitra koa pastera androany fa tena ny lamina daholo koa ny tontolo andronay rehetra tato an-trano amen tsara ny tompo ozy elena hoe misaotra ny Jesosy fa afaka natrika Pentecoste any andro pastera efa saika tsy afaka après Pentecoste de raiko Jesosy fa afaka nividy meuble vaovao complet zay ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara ny tompo hitahin'Andriamanitra zany fe fifaliana tsy hay hazavaina be any io nomen'ny fanahy masina halleloia de raina Jesosy ozy izy marizo halleloia misaotra n'Andriamanitra fa tena nilamina somatsara ny tontolo androko sy ny fahasalamana ny asa de raina Jesosy ozy mami tsara ny tompo halleloia ozy izy koa danilay misaotra n'Andriamanitra fa mbola nomeny tompo n'andro sy fahavelomana feny fiarovan'ny tompo ny tontolo andro ny Menakavy sady nafinaritra be de voninahitra natolotra an Jesosy rery any halleloia amen tsara ny tompo
Alleloia. Dia raina Jesosy izy Maria Hortensinina ao an'Andriamanitra voninahitra fa mbola afaka nanaraka vavaka fiabenana ampilaminana misaotra Jehovah Andriamanitra. Alleloia. Amen. Mahafinaritra zany. Alleloia ozy izy Lina patizany Madagasikara. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia novany ny meteo tsisy orana raha tokony isy ka dia mba afaka na namaina lamba ho maro sy androany. Alleloia. Dia raina Jesosy misaotra azy koa na vita tsara ny asa nampanaovina ay androany. Meny ery. Alleloia. Ozy izy ranabavy Lina. Alleloia. Isaoran'Andriamanitra fa mbola misy ery amin'ny tanana zavatra rehetra na dia visaka aza hoy izy marina tiana. Alleloia. Amen. Oelzina izy ka tahiny Jesosy ihany koa mirahaba izay mbola tsy tavitrany. Dia raina Jesosy malala fa nomeny fahasalamana mahagaga ny spesialista tena nahagaga ny spesialista tena tsara Jehovah Ray Malala ozy izy ranabavy Soameva. Vita tsara ny journée androany. Dia raina Jesosy malala. Alleloia. Ozy Anglina Rodriguez hoe misaotra ny Jesosy foana amin'ny fahitampitibe amin'ny patronko ka patronko lasa milamina tsara fandridrahany asako satria dia izay ahavitako azy eo fa tsy misy mibaiko sady tsisy manjodina dia isaorako azy ny hery sy ny tanjaka sy ny fahasalamana sy sakafo meny ahy nafako nanao azy. Alleloia. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra ozy izy ranabavy ama fa mba nahazo ordi vaovao tena ilaina amin'ny fianarana ny zanako misaotra Jesosy. Alleloia. Tsara ny tompo. Arabaina ny ankizy nahazo ordi vaovao. Ozy izy lovlitina hoe dia raina Jesosy sorona trany ny anarany za androany tany ampiasana tena tafiteny mihitsy hoe Jesosy misaotra anao za ary sambatra mananao sy ny teninao. Nisy mpiaramiasa tomany be androany fa mahatiavana akaiky hoe namony tena nefa mbola tandroakendry raha nanana Jesosy zao izy dia tsy namony tena mihitsy. Marina zany ranabavitsika lovlitina. Alleloia. Misaotra ny tompo mahafinaritra ny tontolo andro lamina rehetra natao lamina rehetra atao. Alleloia. Feno fiarovan'i Jesosy. Amen. Ozy izy ranabavy Berta. Alleloia. Mbola nanohatra Lina hoe alleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe koa fa nanao komandy entana tamin'ny internet dia tonga ilay izy nefa tsisy olona tato an-trano dia napetraky ny livreur teo devant ny varabana ny carton be. Tonga ny zanako dia napiditra l'école teo tsisy sanaka fa dia voaray soma tsara. Alleloia. Amen. Tsara ny tompo. Raina zao vita Pentecote dia izay vao nandeha ny asa nomeny Jesosy asa tsara azo iainana tsara. Amen. Ary tiany mpiasa namako be. Alleloia. Io le ranabavitsika njoko avolombelona teo nameny tsomakirina le tsy mety niasa mihitsy izy aloha na dia nahita asa aza fotsy hoe za tsy mety manao Pentecoste mpilaminana tsara dia nomeny Jesosy azy. Aza tomona Allemagne tonga soa. Alleloia. Tsara ny tompontsika. Orgaran'olo soa tonga soa. Raha antarima Charline tapaka be tsy tapaka ka mbola eto daholo izay. Misaotra ny Jesosy ozy Anglina Rodriguez fa rendrika be teo ambosy ny patronko tamin'ny Pentecoste mandreva vitany vavaka dia afaka nijanona tsy niasa fa narika fotoam-bavaka lamina tsara ho an'i Jesosy. Alleloia. Napatoriany fanamasina mihitsy eo patron anao napahanao niarika Pentecoste. Tsara Jesosy. Alleloia. Amen. Alleloia. Zay no hely tany to felana rakoto raha antarina Marie Charline tapaka matetika any aminao mety resaka connexion mahatonga zany namin'ny Charline fa dia mahereza dia tahin'ny tompo. Zay no helary fa andao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika hoentin'ny ranabavitsika Mami any Koweït. Izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ka dia menofinaritra tsika rehetra ao aorianan'ny toriteniny dia hiverina eto mahamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Teny tompo ranabavy Mami anao ny fitenena. Misaotra tsika rehetra ny joro vavolombelona sy manome voninahitra n'Andriamanitra ho azy rehetra ny voninahitra ary misaotra anareo Jesosy hamany fitia. Teny tompo ranabavy Mami anao ny fitenenana. Fiadalan'i Jesosy ho amin'ny pastera dia fiadalan'i Jesosy koa amintsika rehetrarehetra. Dia faly ary havana raha mbola afaka hizara tenin'Andriamanitra amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika ry havana dia hitantsika ao amin'ny Josoa. Josoa toko voalohany dia janonantsika fa eo amin'ny andininy faha 1:10. Josoa toko voalohany dia janonantsika eo amin'ny faha 1:10. Raha miara mahita ny teny dia mivaky toy izao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa maty Mosesy mpanompon'i Jehova
dia hoy Jehovah tamin'ny Joshua zanakinao nampanompony Mosesy, efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanaka Israely. Ny tany rehetra izay nodiavin'ny faladinareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy, hatrany amin'ny efitra sy iry Libanona iry, ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra hiainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy andao anao na hafoy anao aho, mahereza sy matanjaha, fa ianao no hampandova ity firenena ity, ny tany izay niainiko tamin'ny razany homena azy. Koa mahereza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanomboko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba hiambinina ianao amin'izay rehetra lehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andramanalina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia halavorary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho? Koa mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra aho amin'izay rehetra lehanao. Ary Joshua nandidy any mpifeka nanao hoe andeha hamaky ny toto ka mandidiny olona hoe manamboara vato ho anareo, fa raha afaka hateloana dia ahita ity Jordana ity ianareo ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanareo. Haleloia, ajaminantsika eo ny teny ry havana. Androany antsika ry havana hifampahery, tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny temantsika niany hoe tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay voalazany dia tsy maintsy tanteraka. Nahoana moa izy tsy maintsy tanteraka ry havana? Ny sora mandreo ambony aloha ny nomanan'i Joshua sy ny olona hitany Jordana. Ohatr'izao izay ilay tantara ry havana. Ary rehefa maty Mosesy mpanompony Jehovah zanakanona dia naneraka ny Joshua Andriamanitra, satria fantatratsika tsara moa zanak'Israely andevo tany Egypty. Andevony Egyptianina izy nandritra ny taona maromaro, fa nataon'Andriamanitra fitaovana ny Mosesy, nampiasain'Andriamanitra Mosesy dia nakany izy ireo hiditra amin'ny tany Kanana. Fa nefa kosa ry havana mbola tsy tonga tamin'ny tany Kanana ny zanak'Israely nefa maty Mosesy. Rehefa maty Mosesy dia navelan'Andriamanitra teo anelanelany ve ny zanak'Israely? Tsy ry havana, fa nanangana ny Joshua izy. Nanangana Joshua Andriamanitra, Joshua ampiditra zanak'Israely amin'ny tany Kanana, satria Andriamanitra moa nanao fanekena anankiroa Andriamanitra tamin'ny Abrahama, satria avy tamin'ny Abrahama naviany taranak'Israely, satria niteraka rozany Israely, niteraka ny Ismaela sy ny Jakoba. Fa tsy ny zanany anankiroa iny nomeny raha nandovany tany Kanana, fa ny anankiray izay hoe taranaka Israely. Ohatran'izay zay ilay tantara. Izay ny hoe taranaka Jakoba na niteraka azy Abrahama, tsy ny taranaka Abrahama rehetrarehetra ny voatendrin'Andriamanitra andovany tany Kanana, fa ny zanak'Israely izay hoe taranaka Jakoba, satria vita amin'ny Jakoba naviany hoe Israely, tsy ny taranaka Abrahama rehetrarehetra. Haleloia. Tahaka izay koa isika ry havana. Atsika rehetrarehetra namboariny tanan'Andriamanitra, ny asan'ny tanan'Andriamanitra atsika rehetrarehetra. Fa tsy atsika rehetrarehetra koa nofidian'Andriamanitra andova ny fiainana mandrakizay. Ny fanekena nataon'Andriamanitra hitantsika eo amin'ny andininy fahaenina, mahereza tsy matanjaha, fa ianao no hampandova ity firenena ity ny antany izay niaiko tamin'ny razany homena azy. Izay ny hoe ny teny nataon'Andriamanitra, ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ry havana, ny fanekena momba ny tany dia fanekena momba ny taranaka.
Izay ny hoe rehefa nirahan'Andriamanitra Abrahama niala tamin'ny ray aman-dreniny dia nampanantenan'Andriamanitra omeko tany ianao tany mahavokatra, tany karaha nitondra dronono sy tantely hoe le Jerosalema amin'izao zany le izy. Ave koa omeko anao izy sy ny taranaka ao, izay ny hoe avy tamin'ny Abrahama dia hatra amin'ny taranaka Abrahama, taranaka izay voavidin'i Jehovah izay ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Fa tamintsika koa tahaka izany koa nanao fanekena tamintsika koa Andriamanitra, nandefa ny zanany izy izay rehetra mino dia ho tonga zanak'Andriamanitra, andova ny fiainana mandrakizay. Jesosy nomena antsika izay rehetrarehetra nandrehan'i Jesosy tsy ankanavaka na iza anao na iza dia mino anao nalevina tamin'ny batisa feno fanahy masina ianao, vita batisa amin'ny fibebahana, vita batisa amin'ny fanahy masina, manao izay sitrapon'Andriamanitra dia zay le taranaka, satria Jesosy moa avy tamin'ny taranaka Israely. Le Jesosy nalefa tamintsika jentilisa zay le fanekena azontsika taranaka fitatia afara. Fa le tany Kanana le fiainana mandrakizay, le tany Kanana eto le fiainana mandrakizay manana, raha mijoro tsara atsika manao sitrapon'Andriamanitra dia afaka mandova ny tany Kanana. Haleloia. Teto moa izy sarotro no ry havana ny lalana satria natahatra Josoa hoe fa Andriamanitra mampahery havana. Andriamanitra tsy mamela herery. Nampaherezin'Andriamanitra Josoa hoe mahereza sy matanjaha izy. Mahereza sy matanjaha fa mombanao aza matahitra na mivadi-po, aza mivily amin'ankavanana na amin'ankavia hoe mila mijoro tsara, tsy mila mierikeriky ry havana, tsy mila mierikeriky. Ninona mety betsaka ny zavatra mety ampierikeriky antsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mety mandalo aretina isika, mety mandalo ady, mandalo tsifisina, mandalo tsy fantatra ry havana inona ny ady izay lalovanao, fa za mino fa samy mahafantatra ny izay manjo azy avy antsika tsirairay avy. Fa tempaheranao androany ry havana hoe mahereza sy matanjaha fa sitrak'Andriamanitra matony io misy aminao vitanao io, satria Andriamanitsika efa naharesy izao tontolo izao, efa azontsika ry havana, efa nanao fanekena tamintsika Andriamanitra, efa nomena antsika izy, efa vita, efa matoantsika Jesosy. Fa kosa ry havana mila miezaka atsika, mila mijoro tsara atsika, le hoe eo amin'ny 19 aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsain'Andrio manala izay hoe atsika mijoro ety mila tsy afaka anatintsika voalohany ny finoana, faharoa ny didin'Andriamanitra, ny laran'Andriamanitra rehetrarehetra izay sitrapon'Andriamanitra zany oka atoky an'Andriamanitra foana antsika, tsy erikeriky ninona ady izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny fanahy masina efa miaraka amintsika, tsy efa nandidy ianao va Haleloia. Tsy efa miaraka amintsika ve ry havana ny fanahy masina, tsy efa azontsika ve ny fanahy masina, atsika nge ry havana efa nandray ny fanahy masiny, atsika ry havana efa rehefa manaiky an' Jesosy atsika, mino an' Jesosy atsika dia vita batisa amin'ny fibebahana atsika, dia vita batisa amin'ny fanahy masina koa. I fanahy masina io ry havana miaraka amintsika, io no afahantsika mijoro isanandro. Haleloia. Mahereza ry havana, mahereza matanjaha fa momba antsika Andriamanitra. Aza mivily amina goza, aza mitodiko hoe za ty mandalo ohatran'izao, za ty ohatran'izao, fa mijoro hatramin'ny farany. Mijoro hatramin'ny farany ry havana. Haleloia. Eo amin'ny 119 tena tiako ampaherezana antsika rehetrarehetra ry havana. Ary Josoa nandidiny feka nanao hoe andeha hamaky ny topy ka mandidiny olona hoe manamboara vatsoanare, fa raha afaka hateloana dia hita ity Jordana ity ianare ka hiditra sy handova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo honovanareo. Haleloia. Afaka fotoana kelikely ry havana dia ho any an-danitra isika, handova ilay Jerosalema vaovao. Izay ilay fanekena mpandrozy izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Inona moa ijoroantsika ry havana, beka hotahina amin'ity tany ity ve? Tsy ry havana. Mivavaka isika satria tiantsika Andriamanitra, ary tsy eto foana ho faran'izao tontolo izao ry havana,
fa hiditra amin'ny tany Kanana isika, ilay Jerosalema vaovao izany, tsy eto an-tany ihany fa ilay tany vaovao sy lanitra vaovao diavintsika. Afaka teloana, afaka fotoana kelikely dia ho any amin'ny tany Jerosalema vaovao isika ry havana, koa dia manentana anao ry havana, mampahery anao aho hoe mahereza sy mahatanjaha tsara, aza mierikeriky ninona ady izay lalovanao, ninona zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainanao, mahereza sy mahatanjaha, aza mivadika, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra, ankataovy tsara, aza vela hiala amin'ny vavanao ny didiny, aza vela hiala amin'ny fonao sentsian'andro manalina ny teny, ny hery, ny momba fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra, aza monomonina, aza miverin-dalana, fa afaka fotoana kely ry havana dia andova ilay fiainana mandrakizay zasenao. Alleluia, amen. Mahereza ry havana malala, mahereza, miomana eo amin'Andriamanitsika. Efa vonona ve ianao ry havana sa inona ny anton'izay hijoronao? Beka ho tahina ety an-tany ve? Raha za manokana ry havana tsy mivavaka satria tiako hitao mandrakizay ny fiarahako amin'i Jesosy. Izay hoe te handova ny fiainana mandrakizay tsy te hijanona amin'ity tany ity fa te hitany voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Faly raha afaka anjara izany teny izany dia mirary soantsika rehetrarehetra, misaotra anao ny hiainatra amin'ny farany dia amin'ny manaraka indray. Alleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindra ny ranam-bavintsika mamia tao anatin'izay toriteny izay noentin'izay. Halleluia, Andriamanitra manankiray mpahasoavana ny maro fitianao mitombosy ary mitombo fahasoavana hatrany ranam-bavy mamia dia tombositra mitombo fahasoavana. Halleluia, Jesosy maro fitianao, amen. Izy zany mbola tsy narabaiko tao, hitako ao ranam-bavy Andrelina Suizelle, Suisse, Noélie Fantou, France, Ajatomona, Allemagne. Tahiny tompontsika rehetrarehetra, tonga soana rehetrarehetra. Ny bokin'ny Josoa, manomboka amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany dia misy pejy mivadika, nahoana moa ny pejy mivadika? Niova mpitantana ny zanak'Israely. Hoy ilay ten'Andriamanitra Josoa toko voalohany manao hoe ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah dia hoy Jehovah tamin'i Josoa zanaky Nona, mpanompo Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo, ko mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko anao, omeko azy, dia ny zanak'Israely, ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ry Libanona ery, hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany izay eny amin'ny Etita, ka hatramin'ny ranomasina lehibe anandrefana no taninareo. Tsisy olona zany eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Taka nombako amin'ny Mosesy nombako anao, tsy handao anao na hafoy anao mahereza sy mahatanjaha fa ianao no ampandova ity firenena ity firenena ity ny tany izay niainanako tamin'ny raza nomena azy. Ko mahereza sy mahatanjaha tsara ianao, hitandremanao anao arak'izay lalàna rehetra izay nandidian'i Mosesy mpanompoko anao, aza miala aminy na amin'ny ankavana na amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra lehanao. Aoka tsy halambavanao ty boky ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia haravorary ny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nandidy anao fa ko mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao. Halleluia, amen. Miova tanana, misy olona vavimbelona anankiray aloha, halleluia, izay narefa MP tamiko. Halleluia, eritreretinareo misy fitahin'Andriamanitra, misy ankonina eto amintsika eto, ny reniny dia mivavaka eto amintsika eto, ary rehefa mivavaka eto ny reniny dia tahin'ny tompo tsofina rano eto. Halleluia, dia inona hozy zareo ny zavatra mitranga? Zao hoe fitranga vavimbelona hoe faly be azy izy fa nitenen'ilay zanako fa ny karamany tamin'ny heritaona mbola ny atsasany
mbola tsy lany dia tratra ny karama amin'izao congé izao indray. Taloha zany na ny karama na ny herintaona taloha zay tonga lany zay mbola ozy ty raha navavy teny amin'izao valom-bena taloha izy ny nenay ny faran'ny volana zany mbola tsy tonga akory ny karama, mbola tsy voarainao zany le karama dia efa tonga ny compte rehetra ilaina le karama dia tsisy ninona raisina intsony. Ankehitriny ny zanany izy koa tahiny tompo fa ny zanany koa satria izy manompo an'Andriamanitra dia ny karamany zanany no ndriavana. Karamany tamin'ny herintaona mbola tsy laniny kory ny atsasany dia efa tonga indray ny karamany amin'ity taona ity satria isa-taona mantsy izy no mandray karama. Tsara ny Jesosy. Zany hoe maninona? Misy ambom-bava zany. Misy ambom-bava. Be dia be. Atsasany. Taloha na ny atsasany raha tsy tafajanona hoanina fa zao ny atsasany tsy lany dia tonga. Ny eo tsy lany ny eo tonga ihany. Zany no atao fitahian'Andriamanitra. Tsara ny tompo. Arabainy nareo mianakavy kely manompoan'Andriamanitra amin'ny andro fiainana rehetra fa zany fitahian'Andriamanitra zany fiainana zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy misaraka. Zany ny tenin'Andriamanitra resahantsika eto androany. Maty zany Mosesy dia miova tanana ny mpitarika ny zanak'Israely satria dia misy resaka fitarihana. Tsy maintsy tarihana ireo ary dia mampatsiahy ahako ny Pentecoste izay niainantsika. Dia rehefa mahay anty toriteny ity dia ohatry ny hitako hoe misy tandindona zany amin'izao fotoana izao. Dia tahaka ny hoe Mosesy zany Jesosy. Amen. Jehova moa dia Jehova foana ihany. Dia inona ny zavatra nitranga? Jesosy dia niaraka tamin'ny fanahy masina foana koa tamin'ny zavatra rehetra izay nataony nombany fanahin'Andriamanitra. Dia i Josoa ange niaraka tamin'ny Mosesy teo foana mpanompon'ny Mosesy ange Josoa. Ary efa nahita ny fomba fataon'i Josoa. Mazava ho azy, maty Mosesy, nomena an'izy ary ny tanana. Nomena ny Josoa. Dia nandalo Pentecoste tsika, ho Jesosy amahatsiaro anareo ny fialako. Maty zany Jesosy. Niakatra ny an-danitra Mosesy. Niakatra ny an-danitra Jesosy. Izy andray zany nitantana ny zanak'Israely, i Josoa. Izy andray zany nitantana ny zanak'Israely manomboka eto, ny fanahy masina. Izy andray zany nitantana antsika manomboka eto, ny fanahy masina. Mosesy zany takany hoe Jesosy. Josoa zany hoe takany hoe fanahy masina ary fanahy masina io afaran'Andriamanitra hoe zao avy ny ataonao ampitao amin'ireo olona ireo. Ny faniriko aminao taoliny any Pentecoste iny dia isy fanahy masina endriky Josoa hitary-dalana anao manomboka eto. Ary io Josoa, io fanahy masina io ny ampianatra anao sy ampahery anao anohana anao. Alleluia. Mosesy zany ohatry ny hoe Jesosy. Josoa zany ohatry ny hoe fanahy masina. Ny zanak'Israely dia tsika. Ary inona moa aiza moa izy ireo? Andeha hoeny amin'ny tany Kanana. Inona moa ny tany Kanana? Ilay tany tondra Jozy tantely, lanitra, ny fiainana mandrakizay. Ary iza moa Jordana? Iza zany ilay Jordana ho vakivakintsika io? Ty fiainana iainantsika eto an-tany ty. Alleluia. Ry havana malala, amakivaky fiainantsika vao tonga any an-danitra. Amakivaky fiainantsika vao tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Mbola tsy fiainana mandrakizay aloha neto, fiainana mandalo, io Jordana io, vakiny io. Tsy maintsy amaky an'io tsika rehetrarehetra. Mahafantareo inona ny dikany hoe Jordana? Ny dikany hoe Jordana dia izao. Ny dikany voalohany aloha, ny dikany hoe Jordana dia hoe pidina. Pidina, ohatry hoe midina dia pidina zany izy. Mahatonga zany izao miainga avy amin'ny toerana ambony io Jordana io, dia midina dia mivarina makany amin'ny ranomasina maty. Mer morte zany, mivarina makany. Dia io Jordana io dikany faharoa ngeza be koa dia izao, renirano nalahelo. Renirano fitsarana. Dikany Jordana daholo zany. Pidina araka n'izy le midina be iny. Renirano nalahelo na renirano mpitsarana. Dia tena mahavariana fa eto amin'izao tontolo izao ity ny ataonao eto no hitsarananao rahatr'izay. Ny zavatra ataontsika eto amin'ity tany ity, ny fandehantsika eto, mibilibiloka amin'ny fandehantsika, iny ny hitsaranatsika.
mety ny ataontsika ino ny tsaranatsika ary tena marina fa reny ranona alahelo eto misy alahelo eto any amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy fa eto misy. Alleluia. Alleluia. Io renirano Jordana io dia fikambanana renirano anankitelo. Ny anarany dia renirano Hasbania, renirano Ledana dia renirano ny Beniasa. Reo renirano telo ireo no mitambatra mifampitsofotsofoka dia lasa renirano ony Jordana. Jesosy tena niteny zareo izy eto amin'izao tontolo izao tsy ny ahitanareo fahoriana ary efa tenentsika voainga antsika nitory an'izany. Mamakivaky an'i Jordana ianao no ahita alahelo, mamakivaky an'i Jordana ianao no ahita problème. Ary io Jordana io dia izao ny zavatra mitranga. Ny halavan'izy io raha atao taza-maso vol d'oiseau zany, ny elanelan'ny fiaingany sy ny fiafarany dia 200 kilometatra fotsiny. Fa ny tena lavany, vol d'oiseau zany 200 kilometra, fa ny tena lavany dia mitombo 100 kilometatra, 360 kilometatra tsy maninona. Raha eto katreto izy dia mbola tsy tonga dia mahitsy fa mihodina miolikolika dia 360 kilometatra ny tena halavany. Inona moa ny zavatra tiako hisintomana ny saintsika? Ny fiainana eto an-tany eto ry havana dia miolikolika ary miolakolaka ary mitsotsorika ary misitina hidina. Ny fiainana eto an-tany eto raha mbola eto amin'ity tany ity no miraikitra ny fotsika dia voasitina hidina tsika ary mivarina any amin'ny ranomasina maty. Ny Jordana mantsy dia mivarina makany amin'ilay atao hoe ranomasina maty, any hoe mamarina antsika makany amin'ny fahafatesana ity fiainana lalovantsika eto amin'ity izao tontolo izao. Ary mahatonga an'Andriamanitra amin'ny tena aza ity izao tontolo izao dia satria mamarina antsika any amin'ny ranomasina maty, mamarina antsika any amin'ny fahafatesana ary mitondra midina, tena misy courant mitondra midina mihitsy. Tamin'ny Pentecoste dia nisy faminaniana tahak'izao manao hoe reraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa matanjaka sy mirairay mpanompony devoly amin'izao ary tena manjakazaka. Eto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra revana. Fa ny mpanompon'Andriamanitra manana anjara asa didy hikontreny courant an'io Jordana io. Entin'ity izao tontolo izao ty mitsororika daholo ny fiainan'ny olona, ny ara-panan'ny olona nalavitra an'Andriamanitra. Inona tsy hitantsika eto amin'izao tontolo izao ty mifakam-panahy maro isan-karazany tonga hitantsika eto daholo. Ary hitambarana zavatra maromaro ireo, tambatra ao ry Hasbania sy ry Ledana sy ry Beniasa. Mitondra inona? Tsy mitondra tsiro anatsara akory. Mitondra karazana olana, problème, fahoriana, fahatsopanatenana, izany no mitambatambatra. Mahatonga ny Jordana. Mila fiomanana ry havana malalaka ny famakivakiana an'ity Jordana ity. Tsy hoe manainga zipo fotsiny dia lasa. Fa izao ny fiomanana. Événement ngeza be mihitsy zany. Hozy izy Jehovah tamin'ny Joshua, mitsangana ianao, mitahy ity Jordana ity, ianao sy ny olona rehetra ho any amin'ny tany izay meka azy dia zanak'Israely.
dia ahoana tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao taka nombako amin'ny sisy nombako anao koa tsy andao na hafo ianao a nidikan'izany misy ezaka tsy maintsy misy ny ezaka alleloia amen avelikany a ilay ony anankitelo a izay mitambatra matonga ny Jordan dia Hasbani a HASBANY dia Ledan ohatry ny Ledana dia ny farany a Baniasa ohatry ny Baniasa ihany fa Baniasa BANIASA sao dia misy tsy matadidy mantsy zavatra izay fa misy mandefa commentaire mantsy a ozy izy Renabavy Rodriguez hoe ranona lahelo mbola misy koa afaka ozy izy dia rano fitsarana dia ina koa tena hoe pidina zay a dikan'izany dia zao ity reny rano hiampitany ity dia tsy taka ny reny rano tsotra fa tena reny rano mahery vaika izy ity mahery fandehibe izy ity ny courant izy ity a dia tena anisan'ny tena hoe mavesatra tsy haiko nareo mpilomano a ohatranay fa za moa dia olona tena anisan'ny tena sport tena mba nakafiziko sy tena nataoko nandritran'ny fotoana ela ny lomano dia haiko tsara zany hoe micontre courant-na rano zany tsy mora zany rano mandeha iny lomano io zany tsy mitovy amin'ny lomano amin'ny piscine io ary mbola tsy mitovy amin'ny lomano amin'ny ranomasina ihany koa samy hafa daholo reo fa ny milomano amina rano a mikorina be dia sarotra satria raha miainga eto amin'ny point iray ianao hiampita tsy tonga eo amin'le point eritreretinao ianao fa entin'ny somary midina foana rehefa manohatra ary ianao amin'izany zany ny raha miampitany eto zany ty fiainana hiampitantsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay ry havana ary tsy taka ny miampitapita fotsiny io diso hevitra ny olona raha hiampitany Jordan io hiampitany dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka vitavita fotsiny io fa mila fiomanana io ary mila ny fanamasintsika hitaridarana antsika fa raha tsy eo ny fanamasina hitaridarana antsika tsy misy manolotsaina antsika tsy misy ananatra antsika tsy misy ampahery antsika zao ny tenen'Andriamanitra mahereza sy matanjalo ianao fa tsisy olona janona anao tsisy olona janona eo alohanao amin'ny andro rehetra iananao ny dikan'izany betsaka ny zavatra mitambatambatra matonga ny courant ny Jordan io alleloia Baniasa be ny zavatra mitambatambatra tadidio fa reny rano anankitelo no mitambatra mitondra courant matonga an'io mafy fandehibe io Jordan io nefa ny ampitana tany ao daholo ny karazany zavatra maro izay hita eto amin'izao tontolo izao ty tahotra tebotebo rory fanahina ny alahelo ny fahadisom-panantenana zany rehetrarehetra zany hitanao eo ary reny rehetrarehetra reny matonga anao ny olona tsy ho tafipita matonga ny olona tsy ho tafipita tratra ny fahakivinany olona eto an-tany dia lasa mamoy fo tratra ny fahadisom-panantenana dia lasa mamony tena tratra ny tsaraka ny eritreretina ny zavatra nitranga dia tratra ny alahelo tratra ny areti-po dia lasa lohan'ny fotoana hiampitany Jordan ianao hiampitany Jordan daholo tsika rehetrarehetra aza tonga dia miampita aza tonga dia miampita fa tsy araka irino a on ira tous au paradis ozy le hira dia makany daholo na ny masera na ny mpangaro paosy na ny mpanendaka na ny hoany daholo ny
eny e zay ny finoan'ny hafa izy amin'io mety tsy hohaniny mihitsy fa za miteny anao fa mifandeharana any an-danitra mila fiomanana ary mila fanamboarana vatsy ny ten'Andriamanitra manao hoe tsodramin'Andriamanitra voalohany no fampanantenana dia fa zao hoe tsy hisy ajanona eo anoloanao amin'ny andro hitrainanao ndika zany hisy ihany zany niezaka hijanona eo anoloanao fa zao tsy misy ajanona satria andeha fotsiny kodana be ianao fa hisy ny sakana hisy ny courant alleloia fa zao tsy misy ajanona eo anoloanao ny ten'Andriamanitra hoe mahay any amin'ny 17 mahay reza sy mahatanjaha ianao hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nadidiny Mosesy mpanomboka anao aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mahambinina ianao amin'izay rehetra alehanao teo tafepita ve ianao teo tafepita nyty fiainany ty ve ianao rehefa namakivaky an'le lohasa amin'ny Jordana dia misy lohasa zay rehetra lalovan'ny Jordana dia atao hoe lohasan'ny Jordana dia misy io Jordana io misy ny atao hoe lohasa ambony dia misy ny lohasa ambany araka ny tekitany hoe midina io rano dia misy ny ery amin'ny lohasa ambony ohatry ny fiainantsika misy ambony dia misy ambany misy fotoantsika faly misy fotoantsika misandratra misy fotoantsika mahomby fa misy fotoantsika kivy misy fotoantsika ohatry ny disodiso fanantana misy fotoantsika reraka misy fotoantsika reraka ary le teneniko anao hoe 200 kilometatra fotsiny io fa lasa 300 noho ny firakolana zay vady zao amin'ny heritaona alleloia ankalaza ny 20 taona ny mariazinay zay mba maniry mihitsy zay mba hanao fety amin'io dia mba faniriko mihitsy amin'io alleloia mba nivadika any ny traiteur-ntsika amin'io zay ho avy aty an-trano dia efa niresaka zay fa atao amin'ny groupe zay marisiaty misy afaka anampy amin'ny mampionina amin'ny traiteur alleloia misy mpanao gâteau misy mpanao dessert sy entrée ao alleloia 20 taona mariazinay amin'ny heritaona mba maniry zay raha sitrapon'ny Jesosy raha velan'i Jesosy dia mba faniriany ankalaza ny 20 taona ny mariazy alleloia dia mampiona angeva manao traiteur teneniko anareo zany an'Andriamanitra mifinaritra amin'ny fotoana izy tsy manana fa io mba manao traiteur zany koa mety mba ety ihany alleloia fa tiako lazaina amin'izay tsy zay fa zonjara tiako lazaina 20 taona ny mariazinay fa rehefa dinihana mampionina tsy 20 taona le izy ohatrany tsy 20 taona satria naninona nandalo zavatra maro ngery avy an'izay mivady ireo tsy takatry ny sainareo mihitsy fa takany efa 30 taona raha fahazaho fietretako maro zavatra niovaova nisy lohasa ambony nisy lohasa ambany neto ny Jordana tery dia neto ny Jordana tery dia ankehitriny neto ny Jordana efa misy vato fantsika alleloia amen tsika mavita fety tsika rehefa anao lina alleloia ataotsika reo tsy mila lizalizy tsika tonga dia tsika mianakavy ihany ny ao karakara ao mahafina misy serveur sy serveuse tena mahay tsara service mihitsy ao alleloia fa zay ry havana misy fotoana ny fiainana rehefa tsara izy zay vetivety kely dia tapitra vakansa zao tsika un mois tsika andeha vakansa ohatsy ny vetivety kely ohatra ny 15 jours fotsiny anao ny ala sasatra fa rehefa le mafimafy iny ny asa dia lavalava io andro io rehefa le sarotsarotra iny ny asa dia lavalava io andro io dia ohatry zany mihitsy ake ty Jordana ty jerena ohatra ny 200 kilometatra fa 10 sy 300 kilometatra zany hoe lava tsy araka ny eritreretana azy hoy izy ny olona any ambanivohitra aisaka rehetra anandreo ambadika kely ny vohatra io fandana ataovy andehana io ny ambadika kely ny vohatra io fa reraka ianao amin'izareo akaikilika izy zatry mandeha tongotra halleloia amen dia ozy izy hoe raha ohatra ianao izy izy mila fampaherezana kely avy na hitandrina didin'Andriamanitra aoka ozy izy tsy ala mvavanao ty boky lalany ity fa saintsay andro aman'alina hitandremanao araka zay rehetra voatsoratra ao ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady hambiny amen ry havana
teo ambinina ve ianao ry havana, tsy vitantsika amin'ny mamakivaky an'io Jordana io raha tsy miara-mandeha amin'ny Josoa tsika, raha tsy tarihan'ny fanahy masina tsika, tsy vitantsika mitandrina nadidy anankiray ao anatin'io baiboly io raha tsy ny fanahy masina no mero lalana antsika. Ny fanahy masina rehefa anatsika dia tiatsika no mitandrina io, dia tsy te hivily amin'ny ankavia sy ny ankavanana antsika. Rehefa ao amintsika ny fanahy masina marikoriko antsika io fahotana io. Rehefa ao amintsika ny fanahy masina tsy te heritreritra akory an'izany ianao hoe hivily amin'ny ankavia. Androany teny an-dalana teny ny asa ry havana dia zao mba hieritreritra hoe Jesosy nihaino hira zany dia zao mba le hira zany dia hira amin'ny teny anglisy miteny manao hoe tsisy tsara ohatran'ny eo fanatrehan'Andriamanitra zay le hira amin'ny teny anglisy dia miheno an'le hira sady mira lera midika rereo ady. Zao ny zavatra tonga ao an-tsaiko, Jesosy mba hanahoana moa ty fiainako ty raha tsy misy ianao, mba hanahoana moa ty fiainako ty raha lavitra anao. Dia mijery lanitra kely dia mamisavisa kely Jesosy tena tsy haiko ny miaina eto amin'ity tany ity raha tsy miaraka aminao, raha tsy misy anao ny fiainako. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ty boky nandeha saintsy andro aman'alina. Ary teo tafita ny Jordana ozy ny tena ranitra tsy efa nandidy anao fa mahereza sy matanjana, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao aho, momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Ary Josoa nadidy mifehy andininy fafolotsika zao, nadidy mifehy ka nanao hoe andeha hamaky ny toby, andeha mamaky ny toby ka mandidiny olona hoe manamboara vatso anareo fa raha afaka teloana dia hita ity Jordana ity nareo ka hiditra sy andovan'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra reo ololovanareo. Ry havana malala, mila miomantsika raha makivaky ity Jordana ity, mila mamboatra vatsy satria mila vatsy eo amin'ny mamakivaky an'io Jordana io ianao tsy misy mpivarotra amin'io Jordana io, mety tsy azo hividy ianao, tsy azo hivarotra, mety tsy amme anao ny olona raha mifanena amin'ny olona ianao, fa ianao mila manana vatsy ho anao. Ny atao hoe vatsy dia provision, ny atao hoe vatsy dia réserve. Raha mandeha fiarakodia dia ohatra ny Ranabavy Rozimina sady atao amin'ny plein tomobile misy bidon feno gasoil ao anaty tomobile, alleluia. Azo izy tsy misairana intsony, azo izy mandeha mitady gasoil fa rehefa mitady olany dia apiko alleluia. Ny andralatojo koa ohatr'izay satria manino tsy te ilaila tsika ingery havana malala tena teneniko anao fa raha iankina aman'olona ny fandehanantsika any an-danitra io tsy tonga antsika vatsy amboaritsika ihany no vatsy amatsy atsika raha makivaky an'ity fiainan'ity tsika manamboatra ary vatso anao e. Betsaka na tsika misy androany nisy nanontany, nisy fotoana zany nisy olona andefa mesazy hoe mba afaka mifampiantso antsika sisy fa tena mila fampaherezana zany efa anatin'le fotoana tsy afaka miresaka mihitsy. Toy izay mantsy anazy hoe tsy afaka miresaka ho aza, ataovy clip vocal ho aho. Misy fotoana nge sa tsy afaka miresaka amin'ny atoandro e. Misy fotoana rehefa anaty fiasana, rehefa eo am-perinasa, ahoana moa ny afahako. Taloha manao asa tena, dia ny asa tenako taloha mamboatra ordinateur tony. Rehefa mamboatra manao intervention anivon'ny orinasa any dia matetika ny orinasa efa manana salle anankiray, dia ao no miditra ny technicien izay mamboatra zavatra. Dia rehefa ao aza reny na tsara dia misy fotoana tamin'izany sady manao délivrance amin'ny asa mamboatra, manana écouteur kely dia sady mampely olona hitanao ranabary mahereza ianao fa sady mamboatra eo ihany aho. Misy fotoana manao délivrance sady manery an'le visy miala amin'andro misy fotoana voasery mafy be le visina ordinateur hoe satria za miala amin'andro gaga ny olona raha mijery hoe maninona misy vokely ngamba raha tsy misy vokely fa tena sady miasa. Fa za androany tsy afaka niresaka tamin'le olona niteny tamiko, mila fampaherezana sisa mantsy azy hoe za nge fa mampahery foana isan'andro e. Ary izay ny zavatra tiako lazaina anareo, nareo manaraka fandarana io androany aza tao hoe misy problème nareo vao manaraka fandarana. Za zany tena manafatra anareo mihitsy fa ity fandarana ataontsika ity dia vatsy ho atsika hamakivakintsika ny Jordana. Ny fampaherezana androany mety tsy mbola ilainao androany fa ataovy anaty jerrycan aloha ny carburant, ataovy anaty jerrycan aloha ny solika fa ilainao iny amin'ny 300 km any alohany.
zara mampairanao androany mety tsy mbola voatery a hifanena amin'ny fiainanao ny toriteny andro fa raha afaka 2 andro afaka herinandro mety afaka ray volana iona am'izany dia androany ianao efa nandray vatsy iatrehanao an'izany. Mety misy fotoana efa metery ny fotoana raha androany ianao mila fampiarezana tsy afaka miresaka aminao zany androany. Raha pitra metery be fotoanako raha folo anao miantsonana amin'ny folo sasany metery be fotoanako ianao mila fampiarezana fa za miteny anao androany dia zareko aminao ny fampiarezana satria vatsy ho anao. Ny vatsy zany tsy mbola hoanina eo no eo. Ny atao hoe vatsy a tsy mbola hoanina eo no eo fa eny am-piampitana ny Jordana ianao mila aniny ary amakivaky an'ity fiainana ity tsika hoany amin'ny fiainana mandrakizay mila vatsy ianao. Tenin'Andriamanitra aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra aprimo terizo anatin'ny fonao. Misy aminareo ny teny tamiko manao hoe zangeo izy paster efa kahie ngeza be iza moa izy zay raha nambavy iza moa le manana an'izay kahie zay hoe hatramin'ny anarahany fandanina efa kahie be anakifiry landy rehefa meno ohatra hoe izy tsy meno fotsiny a mandray noty izy. Faly be zay tamin'ny Pasika nandray cadeau saiko avy any amin'izy le cadeau iny moa tsy tadidiko avy any amin'ny aina ve le cadeau le hitanao rehefa mitinana toriteny io vitany amin'ny album anankiray imprimeny le izy dia tena mahafinaritra zay cadeau anisan'ny tsara indrindra dia mamaky kosa efa mitinana tamin'ny anina mba mandraisy ianao no tiaza dia mihaino fotsiny. Misy fotoana etsika dia eo dia sady efa anaty fandriana dia indray mbola tsy vita akory le toriteny tena tamiko amin'ny toromaso tiozy izy ireo misaotra nareo tamin'ny toriteny avy moa izy nisy fotoantsika sy toriteny na dia teto ohatry ny resaka zaza dia misaotra betsaka amin'ny famelabelarana avy natory izy nanao andreny so tsy mahazo vatsy amin'izany so tsy manamboatra vatsy amin'izany ianao manamboara vatsy izy ny tenin'Andriamanitra manamboara vatsy ho anareo fa raha afaka teloana dia hitady Jordana ety nareo ka hiditra sy andova ny tany. Amen. Ary havana malala tsy manana vatsy ho ambalina fa tsy tenin'Andriamanitra isika. Amakivaky an'i Jordana isika. Amakivaky an'i Jordana isika ary tsy maintsy mamakivaky an'io. Io dia tsy maintsy vakivakin'ny olona rehetra fa mifantaniana mipetraka ho tafepity ianao salasany. Zay ho tafepity ianao salasan'ny rano. Ange dia miteny tena aza matahotra na mivadi-po midika amin'izany ampatahotra sady ampivadi-po ny fandehan'io rano. Mahita an'io mikorina ao dia izany hoe zavy dia ho tafepity an'ity mahita an'ity fakam-panasy ady zay lalovana eto amin'ity tontolo izao ity dia manontany tena hoe za zao ve dia ho afaka amin'ity fanadinana satria reny rano fanadinana reny rano fitsarana reny rano nalahelo vao mijery an'ilay fiainana fotsiny izany hoe tena ho afaka amin'ity ve za Jesosy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ity rano be mikorina be mitondra makany amin'ny ranomasina maty mandeha mamarina makany amin'ny fahafatesanyity ve za Jesosy. Miteny anao androany nomena tokony ny zanak'Israely ao tafepity an'io raha tsy miala amen izy teo raha hitandrina anao araka ny lalana rehetra izay andidiny Mosesy mpanompoka anao ary tsy ala aminy na amin'ny akaviana amin'ny akavanana dia ho ambinina amin'izay rehetra le anao. Izay rehetra le zany nge i Jordana nge anisan'le rehetra le i Jordana sy ny zavatra rehetra ao aminy ndreo ony anankitelo mitambatra mitondra nao mitondra ny olona zay mepity eo andeha hivarina makany amin'ny ranomasina maty. Fantatrao ny toy an-tantara dia evaka itsika ny amarana azy Josua 7 nanahoana ary zareo ampy ve le vatsy Jordana 7 Josua azy fa tsy Jordana Josua 7 andininy 7:20 ary ny alan'layany hitan'ny Jordana ny olona ary misorona nitondra ny fiaran'ny fanekena teo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra noho ny morona rehetra Jordana mandritra ny fararano.
io andro fiampitana io zany ry havana tsy amin'ny mahitandry fa tena amin'le fotoana tenina tonga dia mahabe orana be tenina mitobaka zany hoe tena mihoatra ny rano sady mandeha mafy be zay nge fotoana ny ampitany zanak'Israely eo amin'le fotoana tena hoe tena voe tokony tsy ampinona mihitsy za hoe dia ho tafampita amin'io isona ny mesazy an'andro any temana hoe za pasteur izy le zavatra iny izy mizatra efa nentina mbavaka efa ray volana lasa ngam'izay na 2 volana de tonga eo amin'le fotoana le tamin'le torana mbavaka leto ambavaka ozy izy amantsy anazy kenga efa rentsika mbavaka manana finoana nareo raha androany nareo entina mbavaka fa hiatrika zavatra amin'ny ray volana afaka ray volana rehefa tonga ray volana io dia tady teo efa nentina mbavaka anareo zany ny finoana Alleluia. Raha ohatra hoe tonga le ohatra hoe androany zany hoe dia nambavaka fa hiatrika fanadinina amin'ny afaka ray volana raha tonga le ray volana dia mangofotra nareo ndao entina mbavaka ndikan'izany tsy ampy zany ny fonareo tamin'le nentina mbavaka Andriamandery za dia zao ny finoko nentina mbavaka iny tamin'iny efa ren'Andriamanitra iny halleluia reny Jesosy iny halleluia vaketsika Josua 3:7 ary niala tamin'ilay andry hitan'ny Jordana ny olona ary ny mpisolona nitondra ny fiarana fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisolona izay nitondra le fiara ny sisin-drano ny tongony fa tondra ka mihoatra noho ny morony rehetra Jordana fa mandritra ny fararano zao zany ny zavatra nitranga ireo mpisolon'ireo tondra ny fiaran'ny fanekena inona moa no misy ny fiaran'ny fanekena ny tenin'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra raha tsy maintsy hiaraka ihany ianao amakivaky an'ity fiainany ity raha tsy maintsy garde anarana numéro anaty répertoiranao alao lavitra manana numéro ana mpanompon'Andriamanitra mpisorona toy izay manana numéro an'ny dokotera fa za miteny anao tena sahako miteny anao antsara fa raha amiray maraina ianao amin'ny marary na iantso dokotera ianao tsy maintsy mbola iantso pharmacie mbola tsy maintsy hitady pharmacie de garde ary tsy maintsy mbola melona fiarakodia dia hitady pharmacie raha mivony pharmacie raha dokotera ny antsonao fa raha mpanompon'Andriamanitra ny antsonao amiray maraina eo ny eo izy dia manana fitaovana mahery vaika dia ny lohaliny andoliany eo ny atrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia manonona ny anaranao izy dia sitrany ianao ka teto tsy fariseho teto tsy mpahelalàna tsy mpanora-dalàna tsy zany no ny elolalana ny zanak'Israely raha iveta fa mpisorona mpanompon'Andriamanitra vao nidy tsara le mpanompon'Andriamanitra tsy sarasara fa mandeha be mihitsy le rano tsy raha iny zany tsy problème tsika eo amafy ny fiainana io tsy problème tsika ny abetsaky ny fakapanasin'ny zavatra maro izay eto amin'ity zao tontolo zao hitondrantsika hivalina ny amin'ny ranomasina maty tsy problème zany ny fantatritsika zao tafipititsika tsy misy mahajanona eo an'lohantsika tonga dia niroboka zareo fa zao ny zavatra mitranga ny fotoana ny robohan'ny ela vao niroboka vao nany moa ary naroboka ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tongondra ka mihoatra noho ny morony rehetra Jordana mandritra ny farano dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony tanao izay le hoe midina izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotany zavatra tery lavitra ty sady mijanona no niataka tery lavitra zany hoe tsy mandeha na kely ary any alavitra any halleloia tsisy piti-drano io rano inge rano nalahelo io rano inge ranona fitsarany io rano inge rano pidina mitondra makany amin'ny ranomasina maty fa tonga dia eo mijanona ny alavitra eny amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ny loza sy ny atambo sy ny fakapanasy sy ny ndety ny firongony rehetrarehetra atotan-davatra tery alavitra tery tsisy na dia pitiny ary tsy lena ny mpisorona ary tsy lena ny zanak'Israely dia tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany ay dia ny ranomasitsira na ny ranomasina maty zany ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko ary mpisorona izay nitondra ny fiara fanekeny-jeo dia nijory tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana ary nisy rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandrapa tafita ny rehetra any Jordana eto ambavaka
ny mpisorona eto amin'ny fandarina andramoka izao. Eto ambavaka ny mpisorona eraky izao tontolo izao. Mba hijoro eo ampovoan'ny Jordan, eo ampovoan'ny tany maina, ka ny Jordan dia ho tany hoatotan-javatra ery. Tazantsika lavitra fotsiny zany amafy ny fiainana zany. Tazantsika lavitra fotsiny zany fakapanahy zany. Tazantsika lavitra fotsiny zany adi-tsaina sy adi-panahy fa tsy sompanantenana sy famoiza-po jerentsika mijanona ery lavitra ery fa tsy mahakasika atsika. Rehefa mpisorona no mijoro miaraka amin'ny fiara fanekena eo ampovoan'ny Jordan dia miampita daholo ny zanak'isy ry havana. Raha zao ezaka izay ataontsika izao miaro tory isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra, mandray an'izany ao am-po ary manao an'izany ho zava-dehibe ary misaintsaina an'izany andro aman'alina. Izany no tenanao tsy lavitra antsika ny fanjakan'Andriamanitra, tsy lavitra antsika ny tany Kanana, efa tany maina io andehananao io. Ao izy Rodriguez teo, zaho izy andeha tandrina Pentecoste, natory be ho azy ilay patron dia afaka nitandrina Pentecoste satria mandeha tany maina ake zany ilay hoany. Misy olona hafa ngeravana teo dia voasazy ny patron mihitsy raha mbola mijeje telefony zany. Nareo zao any Koweït, any amin'ny tany arabo any, afaka manaraka fitaovana en ligne ty atsika ty. Fa zao en ligne ity fa mijoro eo afovoan'ny Jordan ny mpanompon'Andriamanitra eto. Mijoro amin'ny tany maina eto ambavaka. Eto ambavaka ny mpanompon'Andriamanitra, aza izay tsy izay irery. Raha etinareo misendra mandalo eto manana fiangonana ireo, manana mpanompon'Andriamanitra mitaizanareo, eto ambavaka ary zareo ireny. Eto ambavaka izy mba hijoro amin'ny tany maina, ianao mipita fotsiny. Ny vavaka ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ho an'ny mpino, alleloia, no mahatonga an'ireo mpino ireo mipita amin'ny tany maina, mamakivaky an'ny Jordan, mamakivaky an'ity fiainana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny tanyntsika ry havana malala. Za matoky fa raha zao ritmantsika izao no tazonitsika, raha Andriamanitra ny momba antsika, za matoky fa ho tafipititsika ry havana malala ho any Kanana, ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra, aza matahotra na mivady-po, aza mahaiza sy mahatanjaka, aza matahotra na mivady-po, fa momba anao Jehovahandriamanitra amin'izay rehetra alehanao. Manamboara vatsy ary, amboara ny vatsinao dia tandremo ny didin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra. Aza atao hoe zavajavatra mandalondalo eo amin'ny fiainanao fotsiny, fa tena iaino, alleloia. Tena hoe tena angalao tsirony, dia ataovy takan'ny Ezekela hoe tena mamitony tantely ao ambavaka tao, alleloia. Aza atao zava-mavezatra anao zany mivavaka sy mitandrina didin'Andriamanitra zany. Zany ny vatsy hoaninao mamakivaky an'io tany maina io on'ny Jordan io. Ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra, matoky afa voarainao izay afatra izay, matoky ihany koa fa nampahery anao ny fiarahantsika teto, tokary ny fotoana ahafahantsika amin'ny fampizara fahatsapana. Iny ny compte rado aky radio. Raha misy zavatra nakasika anao, raha misy fizarana fahatsapana mba tianao zareo, inona no nakasika anao, inona no voarainao tao anatin'izay fotoana ny tenenako teto izay, dia afaka manao appel ianao, afaka miantso anahy ianao rado aky radio dia asiako sary dia afaka miantso ianao dia mizara fahatsapana eto isika tsirairay avy hifampaherizantsika, halleloia. Ndahoary mizara fahatsapana ary tsika mahafinaritra mihitsy fa ity olona izay izoro fa izara fahatsapana ity mbola tsy niantso koa izy dia efa nataoko tato ny sariny, halleloia. Tsara ny tompo ao ary sarin'olona roa nefa nomaniko teo dia io ny anankiray fa tonga dia efa niantso, halleloia. Dia tompo ary ranavavy Rodriguez, inona ary no azonao zaraina aminay androany, anao ny fitenenana. Dia manana fentanà Jesosy Kristy antsika rehetra, mankasitraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mampahety. Makasika be daholo ny zavatra rehetra voalokatra amin'ny farany be dia be ny tianao zaraina fa ny tena zavatra makasika be indrindra dia tsy vita manainga tsiko tanàn'ny Jordan fa mety mampiasa mafy ny ondrany io
miolakolaka io mety miakatra midiny io dia tsy tafampitany miditsika fa tsy maintsy mila manamboatra vato satria ny mpamaky fakinana io tsy afaka tsisy mpivarotra tsy afaka ividy tsisy mpaome fa tsika mety manamboatra ny vatsika dia ny vato sy tsika tenin'Andriamanitra dia tsika mahatonga veta miandramoka izao mahazo vato isan'andro amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mila tehirizina po mba hahatonga antsika ilay hoe tsy atahotra tsy vatonga tsy te ahery dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay akato avintsika mila ny tenin'Andriamanitra mandaparika afahantsika ho tafita ny Jordana. Dia izay ny fahatokana voaraiko pastera dia mankasitraka indrindra man'Andriamanitra voninahitra. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavisika Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Alleluia, miza miditra faharoa io ary anankiroa ny sary efa nomaniko tato voninahitra n'Andriamanitra fa tena tonga dia tao daholo ilay anankiroa. Alleluia, faharoa be mihitsy ny ahako mbola tsy nandeha ny apaila dia efa nanomana sarin'olona anankiroa tato hoe mety antso eto reto olona reto dia ny anankiray io efa niantso dia tia koa sary faharoa efa niantso. Tahitompo raha latojo anao ny fitenena iny ary ny azonao zaraina androany. Nasoa toja, nasoa zay ty azafady toja, azafady aloha tenenao ianao azafady. Jesosy paster maheno zay voahery ianao azafady ndao ary eny azy ankasitraka paster kaplekela tamin'ny teny paster efa nomona saroa dia zarainy tsara faharoa dia jaritra nakasika anahy voalohany dia zaritra ny tenenina nabavy mamity sady nalasa saina kely hoe dia ny tena n'Andriamanitra hoe ny taranaka Abrahama ny tahina ny firenena rehetra dia sy ny taranaka Abrahama rehetra no voatafa amin'ny Isaka ihany dia Isaka nanaovana fanekena. Dia ohatran'izany koa Jesosy nanefa hoe ho an'ny olona rehetra toy izao tavan'Andriamanitra ny olona rehetra fa tsy ny olona rehetra koa ny voavonjy fa sy tena mino sy matoky miditra amin'ny rano ny fibebahana ny tena hoe voavonjy dia mahalasa saina izy satria tena hoe andao tena iroso dia tena mampanetana mandroso. Dia nakasika be ana fanondroany koa le momba ny resaka mba ny Jordana rehetrarehetra teo hoe firy ny refy inona ny dinika inona rehetrarehetra ny tantarany mampitombo fahalalana dia nakasika efa mahakasitraka narenana data amin'ny tokotena nampahery be any dia satria samaly fitianareo tainy Jesosy tsika rehetra. Alleluia be mankasitraka indrindra raha latozy tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra indrindra tena mankasitraka nareo menada. Nareo menada moa no nizara fahatsapana teto dia nareo isorana manokana nareo menada. Andriamanitra amaly fitianareo io fa mbola misy olona anankiray. Alleluia, ndawary ampidiritsika izay olona anankiray izay laso aloha asitsika sary. Alleluia, dia afelantsika miteny amin'izay izy tahiny tompo ary zokolina inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Tainy Jesosy paster sady tainy Jesosy tsika mianakavy dia tena hoe mankasitraka bebe indrindra paster sy Sandro Mameta amin'ny toriteny fa tena voatsatoka tena latsa manatony fo sany afatra mampitana zany tena hoe mampatonga tena be menantsika ny vatsy tsamary isan'andro eto dia hoe ny fanontanianao dia ho tafitantsika be Jordana sara volatako sy dia tena hoe mampatinitena ny manasafisana be izany fanontaniana izany. Mankasitraka fastera dia mitombositra mitombofa anatrany ianao dia tainy Jesosy nareo. Alleluia, amen. Mankasitraka indrindra andranam-bavy linatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitenao mahakasika be koa ny fizarana fahatsapana. Sao dia mitsatoka be any am-po koa ilay fizaranao an'ilay fahatsapana dia mankasitraka anao koa. Andriamanitra amaly fitianao ihany koa dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany
ranabavy Lina. Halleluia. Tsika mbola piditra olona anankiray hafa indray. Halleluia. Piditra olona iray indray tsika izara fahatsapana manaraka. Halleluia. Izy ihany moa ny tompon'ny toriteny. Halleluia. Dia izy ihany koa mbola izara fahatsapana. Raha misaotra mamita amin'ny toriteny mamy sady mahafinaritra be dia menanao ary fitenena iny ary ny azonao zaraina androany. Amen. Tadesika pasteur tamin'ny Jesosy tsika rehetrarehetra aminy tadesika tena tamin'ny familavelarina fa tena hoe mampahery tena voalaza daholo ny rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra. Tena natapitra tamin'ny pasteur hoe tamin'ny familavelarina izay nataon'ny pasteur hoe mila manomana vatsy isika, mila manomana vatsy isika fa betsaka ny zavatra mampihelikely rehefin'ny fandiavisika, mety mandalo fidinana, mandalo fiakanana, betsaka n'olona mety olana mety andalo amin'ny fitenantsika fa mila minomana vatsy. Avy koa le teny pasteur hoe le endriky ny misesy maty endriky Jesosy Kristy maty. Le disoa koa endriky ny fanahy masina tena hoe tsy afaka mihitsy tena azo mihitsy le izy dia nakasiky ny fototra tena zay tokoa. Disoa endriky ny fanahy masina hitadalina tsika ho any an-dafitra. Misesy koa ipelipely fahafantasany teo amin'ny fijaliana. Halleluia. Dia mankasitrika pasteur ka indrisy. Halleluia. Tsara be koa ny fizarana. Sady tsara ny toriteny mamia, tsara be koa ny fizarana fahatsapana. Halleluia. Andriamanitra manankiray pasoavana maro fitia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy mamia. Mbola misy olona hafa izara ao Tsika piditra olona hafa indray ary misy olona hafa indray izara fahatsapana dia endasy loha sitsika sariny ary Halleluia. Dia andao ary ampanizontsika indray ary ranabavitsika $100. Inona ary ny azony $100 zaraina androany any $100 ny fitenenana. Miatriny Jesosy pasteur dia mangasitsika narenena dafa ny tena nakasika teo tamin'ny nafinaritra daholo ny nanotokotena ny famelizarana fa ny tena nakasika momba ny fiantsana mijoatany. Vita hoe familja manamana vatsy ary mila miaino tenin'Andriamanitra mankafitsika n'Andriamanitra mila vatsy afahantsika miantsika izany afahantsika tsika tamin'ny tanàna. Vita hoe amin'ny telo fa mila fanahy masy karpety. Izay tena nakasika pasteur dia mangasika fanadinana vatsy dia masitsisy. Halleluia. Mahakasitraka indrindra andranabavy $100 ihany koa tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankiray pasoavana maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana. Misaotra amin'ny fandraisana anjara fa zava-dehibe mihitsy ny fizaranareo fahatsapana ireny tena hoe mahafinaritra. Za manokana dia misaotra anareo manokana mihitsy nareo mpizara fahatsapana andreo fa tena anisan'ny mitondra hery mitondra aina be amin'ilay toritentsika eto mihitsy, ilay fandarantsika, ilay fizaranareo fahatsapanareo. Ka dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny hamaly fity, Andriamanitra manankiray pasoavana hamaly soa anareo rehetrarehetra. Andao ary tsika aloha piditra olona ireo ndraso aloha fa mbola asiana sary fa mbola tsy nisy sary. Halleluia. Andao ary ampandrotsika indray Zokiame. Inona ary ny azony ama zaraina androany anao ny fitenenana. Halleluia. Tain'i Jesosy pasteur, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy tonga mivavaka fiambenana dia misaotra an'i Jesosy, misaotra nareo menadata amin'izany ten'Andriamanitra hoe tena mamy, tena hoe nakasika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faharazana mampisaina be mihitsy tena nakasika androany pasteur dia teo amin'ilay hoe mangatabavaka ianao androany indraindray ny mpanompon'Andriamanitra mety hoe tsy afaka mamaly anao ohatra fa amin'ny alala zao tsika felotsika zao ten'Andriamanitra zao dia efa manangona, tsy voatery hoe ny problemanao androany ny aretinao androany
ny ten'Andriamanitra ivoaka eo fa amin'ny alala zao dia miaintsika ary mitahiry fa mety ho iainana rahampitso sy rapakapitso ilay tenin'Andriamanitra enonao androany dia tena hoe mahakasika be mihitsy zany dia teo ihany koa ilay tena pastera hoe raha dokotera ny antsoinao mety mbola kenikely na tsirono izy fa raha mpanombonin'Andriamanitra no antsoinao urgence tena hoe eo ny lohaliny dia fa mahavonjy anao tena hoe fitaovana haingana indrindra dia tena hoe mahakasika mihitsy zany fa tena hoe makasitraka anareo mianadahy dia Jesosy ny amaly fitianareo mianadahy hatrany dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Alleluia, amen. Ny alleluia, mankasitraka be dia be atsika rehetrarehetra izay zara fahatsapana teo, mahafinaritra be mihitsy sasy tsy tapana sasy mbola saina miteny foana aloha dia tena za manokana dia tena mahery tanteraka mihitsy zaka ny mba mahery rehefa mpaherezina koa dia mahery koa. Alleluia, meno ilay toriteny. Andriamanitra ny amaly fitianareo ankizy dia mahereza foana amin'ny asany toa fa asan'Andriamanitra ngeza be koa ny fizarana fahatsapana. Alleluia, raha izany ary amen. Raha izay ary ny toritentsika androany mila fanampiana avy aminareo ary inona ary ny hitanareo fa hira mba mifanaraka amin'izany toriteny izany ho ataontsika maranantsika ny fotoana. Inona no hira? Mino afa tsy ho frera tsy ho frera fa nataontsika tamin'ny Pentecoste ho frera fa inona ary zay ho mba mampimehantsika maty zay telikely zay fa inona ary mba hira hitanareo mety amin'izany zay manonona hira voalohany hoe ka mifanaraka amin'ny toriteny teo dia zay hira zay no ataontsika maranantsika ny fotoana tsy haketondry tena misaotra tena marina tonga dia io ny ataontsika misaotra ny zokiamo tonga dia mifanaraka tsara mihitsy io io ny ataontsika io hira io tsy haketo any antsavelona zay mihitsy tena io ny ataontsika io dia makasitraka zokiama amin'ny fanorana hira tonga dia laniny rehetrarehetra mihitsy io hira rehefanao io tonga dia laniny olon-drehetra kosa io fa tena io mihitsy no hira mifanaraka amin'ny toriteny sotra ny zokiamo tsika atao anatin'ny fanorana ny hira io. Alleluia, tonga dia laniny rehetrarehetra mihitsy kosa ilay hira ataontsika ary hira io dia aorinan'izay hira izay tsika dia hivavaka sady hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ihany koa hivavaka ho an'ny firenena mantsy zao reto tsika izany hira izany ho voninahitr'Andriamanitra dia mino finaritra daholo isika rehetrarehetra misaotra ny zokiamana ny mihira dia mino finaritra daholo tsika rehetrarehetra ndao ary tahiny tompontsika mianakavy. Yeah.
eny Jesosy malala ao malina tokoa zany Jesosy eo tena hoe tsy eto tokoa fa any an-danitra any tsy ao amin'ny tany tsy ao amin'ny Jordana tompo fa any an-danitra any amin'ny tany Kanana any tokoa no fanirianay Jesosy malala matoky anefa izay Jehovah Andriamanitra fa efa nomenao anay ny tsodrano roany efa notsofinao rano reto mpanomponao efa nomenao ny torolalana mba hahafahanay tonga any amin'izany tany Kanana izany. Endry Andriamanitra rainay tsara indrindra dia raina hatrany hatrany ny anaranao lehibe izay nanome anay ny fanainao masina hitari-dalana anay amakivaky ty lalatsarotra amakivaky lalatsarotra satria mandehebe mihitsy ny courant an'ilay Jordana mitady hitondra na hivarina ao any amin'ny ranomasina maty Andriamanitra any amin'ny fiainana maty any amin'ny fahafatesana amin'ny saotra Andriamanitra mbola eo ny fanainao masina mitady-dalana anay ary nomenao anay ny fanafody ny lakile ahafahanay ho tafajoro dia fitandremanay ny didinao tsy vily amin'ny akaviana ny akavanana izany ny fanirianay fenohy ny fanainao masina izay atohatra ny fakapanahy tsy vily amin'ny akaviana ny akavanana fa te ho tafepita amin'ny tany maina hoeny amin'ny tany Kanana hijanona lavitra ery taky ny atotan-javatra ny Jordana tsy akasika anay anaran'i Jesosy tsy voahelingeliny ty fakapanahan'ny Satana fakapanahan' izao tontolo izao ny fandehananay tsirairay avy reto any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho todi-soa any amin'ny fiainana mandrakizay eny Jesosy malala araka ny fanontaniana izay napetraka raha nabaviliana
tao anaty fizarana fahatsapana teo tokoa mba apetraka eko hoe anahoana ny dianay ho tody soma tsara ve zay atohatra ny courant ny Jordan ve zay Jesosy malalo irao Josoa mpanomponao irao ny fanainao masina hitaridalana nanatra mpianatra anay atongavanay soma tsara any teo tafepita soma tsara ny amin'ny tany Kanana misambatra mandrakizay zay sotra Jesosy malalo dia raha laza sotra anao misotra ny amin'ny fataterana fotoana androany betsaka ny zavatra izay tsy voalazako satria kely ny fahalalako ary fony fisainako Andriamanitra matoky any efa Jehovahandriamanitra matoky fa eo ianao anampy zay tsy ampy ary anala zay mihoatra Andriamanitra voninahitra ao anao hatramin'izay dia mandrakizay dia voisin Satana fa hatrao amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo na dia litera ray azy tao anatin'izay vona fafy izay fa nytenrera zay naloka ny vava teto androany da avy amin'Andriamanitra dia hitsatoka sy haniry any am-pony tsirairay avy hiboiboika ho loha rano velona ho fiainana mandrakizay misy sotra Jesosy malalo halleluia amen zao fandrosikana vavintsika razana Monika amin'izao fotoana izao any hivavaka ho an'ny firenena anao ny fitenenana Taintum pastera, taintum pastarica pagata vaciambino, yaravaka tsika manana ny fotoana sy mivavaka ho an'ny firenena. Hoe Jehovah ray niaza tsara indrindra ho dia rasilahatra ny voninahitra mandrakoa amin'ny apotry eo anao Jehova satria lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra anao zay Jesosy satria atondrasy sy lavilary ny fotoana any aty androany ary tsy tapatapoka ny finition tahinao Jesosy malala. Misaotra tamin'ny fanatrianao, misaotra amin'ny fananao masina zay momba ny fanomponao zay tonga tetika androany ahero zay Jesosy ary tena hoe voky ny fanananay avy amin'ny teninao. Ka io Jesosy malala mangataka aminao zay. Jesosy io mangataka ny fananao masina zay hitahaka anay eto amin'ity rano Jordan ity. Tsy vitanay Jesosy ny mandeha efa tena tsy vitanay rery lehibe ny zavatra Jesosy malala tsy vitanay herinay tsy resin'ny herinay sanjonay andresin'ny fakampana andresin'ny olona handresin'ny zavatra maro zay mety anakantsapona anay tsy afahanay ampita ity rano ity Jesosy malala ity fiainana ity dia mangaraka ny fananao masina zay Jesosy malala ho hitandrina anay hiaro anay ampijoro anay hiaro anay amin'ny ratsy rehetra Jesosy malala mba afahanay ampita ity rano Jordan Jesosy malala izao fiainana mangataka aminao zay Jesosy malala fananao masina ny momba anay isan'andro hitaniry anay foana ary sitraponao Jesosy ary zay teny rehetra zay tenonay eto isan'andro mivatsy ho anay afahanay hitahina aminao Jesosy malala ho any aminao zay Jesosy tsy tamanedo zay ary zany fanomezanay Elizo zay fananao masina ampianary zay eny teninao ankatoy ny teninao fa ny fankatiavanay ny teninao didinao ny lalanao Jesosy dia afahanay andresa mivatsy afahanay ampita ty andresy ty fiainana ty Jesosy mangataka aminao zay tehirizanao zany teny zany agnatin'ny fony tsirairay avy zay miaina sy zay mbola hiaina rampitso ankehitriny Jesosy malala tondra marika ny firenenay tsisy miafina aminao Jesosy zany firenena zany tondra vahoaka manoka Jesosy dia mpanompon'Andriamanitra Jesosy malala ao mba tena hoe ampita firenenay zany tokoa avatra zany Jesosy malala mba afahany tsirairay avy samy hioma samy ahokana vato Jesosy malala afahanay ampita afahanay hiomana ny fiainana mandrakizay satria ialetra zay mba voavotsy fananay Jesosy mba ho any aminao zay ka mangataka aminao Jesosy malala fa misy fifozam-panahy ao Madagasikara aza velona variana ny olona Jesosy malala fa samy hiantony aminao samy hameky ny fitondran'ny fananao masina zay tsirairay avy aleny mpanomponao tsirairay avy Jesosy ampidiroy amizao andro farany amin'ny fangoleny zay atondimbola amizao fotoana zay tsy afahanay ndrendray Jesosy malala de fotoana hivavahana Jesosy malala angalany izy am'devoly zany Jesosy tena hoe toana zay Jesosy tena honay hery zay Jesosy afahanay anomana ny mandrakizay hoanay misaotra tamin'ny fanatrianao teto misaotra anao zay Jesosy tena lizo amponay tsirairay avy zany teny zany voninahitra minaranao rehefa nosinay maro mitsy manakoany Jesosy maro mitsy manakialofa anao any Andriamanitra jery tsirairay avy mitokantrano tsirairay avy ao mila fanasitrana ao mitsy manakoany Jesosy
anao any amindrafoa amin'izany firenena tsy miafina aminao zavatra izay miseho azy Jesosy mitombo isan'andro samy asara tsy midevola amin'izany firenena izany dia anao manana ny lalina izay hitondrana izany firenena izany ho ao aminao Jesosy sy ny fontsika ihany mba hiova fo dia hitodika aminao voninahitra ny anaranao Jesosy raha isaraketo izay dia fananao masina ny tahiranay ny atarikanay hiaro anay amin'ity alina ity voninahitra ny anaranao Jesosy mahalala misaotra anao tafotoana rehetra misaotra anao amin'ny tezana mitondra ny mpanomponao dia fananao masina ny lombanay mandrakariva ary ampijoroanay foana na mandona eo amin'ny lohanay dia ampijoroanay ampandrisanay izy amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra tompony halleluia amen. Halleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika razana Monique Mariette izay mitondra antsika tanatin'ny bavaka ho an'ny firenena mahafinaritra be mihitsy tamin'ity androany ity. Andriamanitra manaka-pahasaovana ane amaly fitianao na vavy Monique dia mitombosa dia mitombo fahasaovana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy verimaina koa ny fikerezanareo aina. Halleluia. Izay ny fandarantsika teto androany, tapitra ny fandarana lavalava izy androany fa satria tsy maintsy nilazaina daholo ilay rehetrarehetra izay. Ampirotsika eny aminao an'andra Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara tsika dia rapitsonatsika dia efa eo reto amin'ny 7 ora sasany samia tahiny tompo daholo. akiradio.radio1 akiradio.radio1 afahanao meno no njapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy tokony tsika natiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 oralina mety ahiny tompo daholo mahereza daholo tsika tsirairay avy. Amen. Saotra anao nahatratra ny farany. Halleluia.